Ny lohahevitra an'io dia ny herinaratra. Ohatrinona ny jiro lanareo isam-bolana tamin'ny taona 2024 ary tamin'ity taona 2024 ity? 275 mety mbola ohatran'izay satria mbola manofa trano ihany hatramin'izao. Eo amin'ny 3 alina latsaka kely foana. Sonitra kely fotsiny, sonitra 4 alina. Eo amin'ny 75 eo angamba. Amin'izao 150 ano ay. Mandany eo amin'ny 5,000 isam-bolana eo. Le amin'ity zao le herinaratra miakatra. Lasa nitomboka 7,000 zao ny anay. Amin'ny 400,000 isam-bolana. Tamin'ity izy ohatrany sy mitovy izay ihany. Tsy ny zavatra nampiasaina mitovy foana. Tamin'ny taona 2016 300,000 200,000 eo. Tamin'ity taona ity zao ilay izy lasa niakatra 500,000 teo eo. 2,000 sy 3 alina, 5,000 sy 4 alina izy amin'izao. 5,000 sy 4 alina amin'izao izao lasa any amin'ny 3 alina mihitsy. 75 100 2 alina ariary, niakatra 3 alina ariary. 75 000 teo, 125, 150. Mampiasa angovo hafa ve ianao? Angovo inona? Hatreto no mbola tsy mampiasa. Ohatran'ny tsy mampiasa. Tsy mampiasa. Tsy mampiasa fa ny anjirama ihany. Tsy mampiasa zao zay. Tsy mampiasa. Tsy mampiasa. Jirama ihany ampiasaina. Mbola misy délestage ve ihany aminareo? Maharitra firiana raha mbola misy. Aiza no misy anareo? Tsy hoe délestage misy fa le ohatrany hoe misy zavatra amboarina ohatra eny amin'ny manodidididina eny dia indraindray ohatrany hoe tapaka fotsiny tsiro ambarantsa ahavaratra tamin'ny. Raha amin'izao aloha mbola tsisy fa teo aloha teny isan'andro maty. 5 minutes dia miverina dia maty dia 5 minutes dia miverina ihany koa. Dia nisy fotoana izy tena tsy nandeha mihitsy 2 andro ary akatso hatsameva. Ie mbola misy matetika rehefa le maraina sy amin'ny alina. Misy fotoana adondro, adandray. Atsasakadiny izy raha ela, raha kely indrindra, anosy be. Ohatry tsy dia misy fa fatapahana matetika indraindray ihany vao tapaka ny jiro fa tsy délestage. Eo amin'ny 2 heures any à Cité Lacoste. Misy fa mahalakalana zao raha amin'ny faritra misy anay. 12 minitra amban'ity. Mety aminareo ve ny compteur prépayé na ny compteur misy fahana herinaratra aloha vola mialoha? Mety amiko ilay satria forfait ao anatin'iny zany le zavatra le herinaratra ohatrany hoe lany amin'izay ohatrany hoe tsy betsaka loatra na hoe kely loatra misy fambadikely amin'izay. Ohatrany tsy mety aminahy fa izaho moa mbola tsy nampiasa anazy dia mbola tsy haiko fa ninazy zany efa hofatrano mitambatra igny dia efa tsy mikajikajy an'ilay ihany. Ie mety. Ohatrany mitsitsy kokoa le izy. Ohatrany tsy liana. Raha aminahy aloha ohatra mety aminahy ilay satria zany raha fahazoko ilay izy tsy tratra ny délestage ianao satria fa misy réserve kely foana dia misy homananao. Compteur préféré tsy mbola tsy nampiasa zany. Mety ho ety ihany aloha e. Inona ny vahaolana rosinao amin'ny olan'ny herinaratra eto Madagasikara? Fakana ohatrany hoe naturel zany ohatrany hoe panneau solaire, éolienne rehefa zavatra naturel ohatrany. Mila ampitomboana angamba ny herinaratra. Le mizara an'le izy. Le herinaratra tena fohy be zany mila hoe ampitomboana. Mifanavozana ny zavatra rehetra izay simba sy tsy ampy. Tokony hoe mila vonona foana zany no mampiasa le fitaovana le ohatra hoe mamokatra herinaratra ankoatra le anjirama. Ohatra hoe mampiasa plaky ohatrohatr'izany dia tokony hoe hajaina koa zany le tontolo iainana satria fiovaovan'ny toetrandro koa mahatonga le jirama tsy ampy heransiana anazy satria rehefa tsisy le orina zany rehefa mivoha be le orina dia miaina le hery ansiana le herinaratra dia simba le herinaratra dia lasa kely. Mba asiana orinasa tsy miakana afaka mifaninana tsara ny orinasa tsy miakana sy ny fanjakana. Manova angovo mihitsy e ovana ohatra hoe énergie hydraulique fa raha mbola mampiasa ny gasoil io dia mbola tsisy vahaolana foana.